Miarabantsika rehetra, iresaka kely vetivety fotsiny sika ny amin'ny hoe rehefa tsy mino aho dia isan'ny mpanota, rehefa tsy mino aho dia very any amin'ny mandrakizay fitomanina sy fikotrohan'nify. Rehefa milaza an'izany isika dia ohatran'ny hoe mametraka menasy toy ny hoe filazantsara, fampitahorana, kanefa tsy izay ilay izy fa tena hoe selon la Bible mihitsy, rehefa tsy mino ny olona anankiray dia mpanota izy izay. Rehefa tsy mino ny olona anankiray dia very any amin'ny fijaliana mandrakizay izy ny fitomanina sy fikotrohan'nify. Ny tondratsika fanazavana any amin'izay dia tsy mivoaka amin'ny baiboly isika. Tao amin'ny Genesis expérience ny ainan'i Adama sy Eva. Nisy passage dia niteny Andriamanitra tsy toa hoe ny hazo rehetra ao amin'ny sahan'ny Edena dia afaka hinanana ao avokoa, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, io hazo tokana io ihany no nandraran'Andriamanitra tsy toa ny manendry azy, mihinana izany hazo izany. Fa amin'ny andro, amin'ny fotoana du moment hoe nikotehana io hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io ianareo, mantsy an'i Adama sy Eva, dia ho faty tokoa. Dia niaraka tamin'izay ny endrim-pahafatesana isan-karazany tonga tamin'ny Adama sy Eva nanjary voahozina ny tany. Izay ilay expérience selon la Bible hitondrako fanazavana amintsika. Izaho manokana dia mahita mihitsy hoe valabila be ny fahendren'Andriamanitra eo satria raha hanino ny tenin'Andriamanitra tsy toa i Adama sy Eva ny amin'ny hoe ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy hinananao, dia tsy tanteraka izay endrim-pahafatesana izay nanapaka tamin'ny tany ny univers rehetra. Ny endrim-pahafatesana misy izany amin'izao vanim-potoana misy ainantsika izao, manerana izao tontolo izao sy amin'ny vahoaka malagasy dia malaza ny zava-misy ny expérience i Adama sy Eva nitondrantsika fanazavana teo. Raha mino ny herin'ny filazantsara ny tenin'Andriamanitra ny malagasy izao taranaka izao dia tsy tanteraka ny karazam-pahafatesana rehetra misy ety amin'izao tontolo izao ity, fa noho ny tsy finoantsika ny tenin'Andriamanitra, ny herin'ny filazantsara, dia lasa misy endrim-pahafatesana maro isan-karazany manapaka amin'ny tenantsika, ary izay endrim-pahafatesana izay manapaka amin'ny tenantsika, amin'ny mombantsika, no mitondra antsika ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay, fitomanina sy fikotrohan'nify. Ary indrindrandrindra ihany koa izay no mamaritra fa mpanota ny olona anankiray, satria misy an'ilay fahafatesana manapaka ao amin'ny tenany. Ny zavatra mahafinaritra kosa nefa dia Andriamanitra tsy toa tsy nijanona fotsiny tamin'izao izy hoe misy endrim-pahafatesana manapaka amin'ny tenantsika, nomeny ny lalàna, nandefa ny mpaminany, ny mpisorona ary ny mpanjaka izy ary nafahany ny akomplira namita ny zavatra rehetra mikasika ny hoe ho famonjenantsika, dia nomeny ny zanany ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Resaka hazo fijaliana indray izay, ary teo amin'ny hazo fijaliana no endrim-pahatanterahany famonjena amin'ny fahafenony. Eo indrindra no mipetraka ny contexte ny amin'ny hoe inona raha izany no tokony ho inoantsika. Ny tena tokony ho inoantsika dia izay famonjena no entin'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay. Io no lalatokana ahafahantsika mahita esapatoara ny amin'ny
endrim-pahafatesana na alavo ny Adamaseva tao amin'ny sahany eterna zay manapaka amin'ny tenantsika sy manapaka amin'izao tontolo zao ny malagasy. De miverina indray ny fanazavantsika hoe matoa misy endrim-pahafatesana maro be da be mihitsy manapaka amin'ny firenena malagasy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao dia satria tsy mino ny herin'ny filazoan-tsara, tsy mino sy mandray ny famonjena noentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izao taranaka izao sy ny vahoaka malagasy. Ilay mino dia misy poids be mihitsy, tsy hoe miditra fiangonana fotsiny tsy hoe miteny Jesosy fotsiny tsy hoe manao tobokotoboko fotsiny, fa misy intimité sy fifamatorana lalina tsy maintsy tafapaka ao anatin'izay hoe mino izay, tsy maintsy misy fifamatorana lalina sy rantsana mifampipaka mihitsy entre ny ao an-danitra ao sy ny tenantsika izay mino dia amin'ny alalan'izay no mifoha ao anatintsika ny antsoina hoe finoana manafaka antsika amin'ilay endrim-pahafatesana izay mitondra antsika ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ny fehin'izay fanambarantsika farany izay na mino ihany ara fa hoe mino an' Jesosy ohatra hoe Isa, misy atokom-pinoana zao mino an' Jesosy hoe Isa izy, fa tsy mino an'ilay divinité an'Andriamanitra tsy tota amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany teo amin'ny hazo fijaliana, dia mijanona ho mpanota foana ireny olona ireny ho very any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Misy mino ihany koa pary hetsika, pary fombafomba sy asa isan-karazany fa tsy tafapaka ao anatin'ny herin'ny filazoan-tsara dia mpanota foana ireny olona ireny arak'ilay fanazavantsika teo. Misy ihany koa zao mino an' Jesosy Kristy izy fa homme massage, grand maître zany no inoana an' Jesosy Kristy fa tsy mandray an'ilay divinité an'Andriamanitra herin'ny filazoan-tsara teo amin'ny hazo fijaliana izy, dia mpanota foana izy ho very any amin'ny fitomaniana sy fikitroanify mandrakizay ireny olona ireny. Tsy menaso fa selon la Bible dia izay ny fahamarinana tsy maintsy velona ao anatinao sy voaray anao. Tsy maintsy diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Ilay endrim-pahafatesana nolovaina tao amin'ny sahany etena zany dia tsy maintsy diovina amin'ilay ra nomeny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ilay ainana tolony nanambarany hoe vita, tout est accompli, vita ny zavatra rehetra, zay manana ny zanaka, manana ny famonjena io, manana ny Jesosy Kristy sy ilay famonjena noentiny teo amin'ny hazo fijaliana, zay manana ny zanaka, manana ny fahaveloman'izay ao anatiny no manana ny fiainana mandrakizay. Raha manana ny zanaka fa tsy manana n'ilay herin'ny filazoan-tsara hazo fijaliana, tsy manana ny fahaveloman'izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy, asa-pamonjen'Andriamanitra tsy tota amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay, tsy manana an'izay dia tsy manana fiainana mandrakizay. Zay no mba azoko nozaraina indray androany mino fa amin'ny fahendrena no andraisanao an'izany fa tsy amin'ny fientanam-po. Ny olona izay tsy mino araky ny zavatra notondroin'ny fanazavantsika teo, tsy mino ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, asa-pamonjen'Andriamanitra raitsy tota amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, zay asa mifono divinité an'Andriamanitra izay zay tsy mino an'izay asa izay dia tsy manana fiainana. Izay tsy mino midika fa mpanota foana izy ho very any amin'ny fitomaniana sy fikitroanify rahatr'izay. Mirary soa antsika rehetra dia aro foana ny pejy ny amin'ny conseil vitsivitsy tsotsotra miendrika réflexion, fizarana masoa ho voninahitr'Andriamanitra raitsi-toa sy fifampaherezantsika isan'andro isan'ora mba rapatonga ny fotoana izay anangonana antsika. Tianao Jesosy.